Tafiditra mpanazatra ho an'ny baolina kitra zazavavy misy 320 indray no nahazo fifanana avy any amin'ny ivoteram-pifanana Carion ny 7 ka hatramin'ny 17 oktobra hiteo. Nitanterahana moa zany ny lanonana famaranana izany fifanana izany izay narahany namana Zakino Rakotomanana. Rehefa nanomboka ny alahady 7 oktobra lasa teo dia nifaranana tamin'ny fomba ofisialy. Alakamisy atoandro teo tany amin'ny fitoeram-pampifanana Carion ny fifanana natolotry ny FMF ny mpanazatra baolina kitra vehivavy misy 13 menadaha. Ilay mpanazatra Algeriana avy amin'ny CAF Azedine Chimo no nizara ny traikefa tamin'izany. Ho azy dia nideratra ny ezaka ataon'ny federasiona malagasy amin'ny fikatsahana izay ampandrosoana amin'ny baolina kitra malagasy ny tenany, indrindra fa ny kitra ho an'ny vehivavy. Efa indroa ity manam-pahaizana ity no nandalo teto amintsika. Nanafatra ireo mpanofana ary ny tenany teo am-pamaranana ny fandraisan'ny fitenenana fa ilaina ny fampiresahana sy fanakalozana eo amin'ny samy mpanazatra. Tsy mitovy mantsy izy ny baolina kitra ho an'ny lehilahy sy ny baolina kitra ho an'ny vehivavy satria ity farany dia misy fiavahany manokana. Tetsy ankilan'izay dia nisaotra ny federasiona mpihaino baolina kitra malagasy nisy olo-tenany mpiofana noho ny tsy fanadinoan'ny baolina kitra vehivavy eto toerana. Izy ireo izay nampanantena fa hiezaka ampita amin'ny mpilalao ny tsirairay ny fahaiza-manao ny ratoviny. Samy nitolorana mari-pakasitrahana avokoa moa ireto mpiofana 320 ireto teo am-pamaranana ity fiofanana ity. Tonga nanome voninahitra ity famaranana ny fiofanana ho an'ny mpanazatra baolina kitra vehivavy ity moa ny filoha lefitry ny FMF Dodo Andriamiasasoa, ny filohan'ny komitin'ny baolina kitra vehivavy eo anivon'ny FMF Patricia Rajery Arson, ny sekretera jeneralin'ny FMF Stan Rakotomalala ary ny